Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Avy lohataona ny fiainantsika ety. Avy lohataona ny fiainantsika ety. Zany no azontsika atao lohateny amin'ny mofinainantsika anio. Ato amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 7:20, ny 9:20 hatramin'ny 7:30. Avy lohataona ny fiainantsika ety. Fanoarana nataon'i Jesosy Kristy ampitahaina sy anazavana momba ny fiavian'ny fotoana, ny fiavian'ny andro na ny andro iverenan'ny tompo indray. Avy izay mari-pamantarana ny taona na ny toetry ny andro. Ambara fa rehefa tonga ny lohataona dia mandravona ny avy ary mandrantsana. Betsaka ny rantsana, betsaka ny ravina. Te ilaza izany, te anambara fa efa akaiky ny lohataona. Ary tsy hafa noho izany no tenenin Jesosy Kristy fa no teneniny ao amin'ny Matthieu 4:20, ny amin'ireo famantarana samihafa manamarika ny amin'ny mahatombotry ny andro, mahatombotry ny fotoana. Ambaran Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 4:20 fa any aparany any dia isy andro maory, ka ny olona ho titena, isy ny fahavetavetan'ny fandravana, isy ny fahoriana mafy, isy ny mpaminany sandoka hilaza tena hoe indro ary Kristy, sy ireo famantarana maro samihafa manambara ny mahatombotry ny andro. Reny rehetrarehetra reny dia famantarana milaza fa efa akaiky ny andro fitsarana, efa atombotra ny andron'ny tompo. Izay tena marihana eto amin'ity perikopa ity dia izao: tsy ny famantarana ny andro marina hoe oviana no fiavian'ny tompo, oviana ny tompo ny ho avy, na hoe ho avy sa tsy ho avy ny tompo. Efa mazava zany ao ambaran'ny soratra masina fa tsy maintsy ho avy izy ary ho avy toy ny mpangalatra amin'izay ora tsy hampozina akory. Fa ny zavatra lehibe eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao: ny fahafantarantsika meloha fa vanim-potoana efa tokony hiavian'ny tompo zao. Efa feno avokoa ireo fepetra rehetra izay voalazan'ny tompo ao Matthieu 4:20, ary efa miseho avokoa ireo famantarana rehetra izay voatanisa. Ny hany tokony ataontsika zany dia mandray ilay fanoarana faharoa manomboka amin'ny 7:30, manao toy ny mpanompo izay hirahina hiandry varavarana. Ny mpanompo hirahina hiandry varavarana dia tsy manao afa-tsy izay nanirahany tompony azy dia ny miambina. Miambina mandrakariva no mety sy tokony ataony. Ka voalaza eto fa na ho avy ny tompo amin'ny hariva, na amin'ny mamaton'alina, amin'ny sasak'alina, na amin'ny maneno akoho divaraina, na ho amin'ny maraina mihitsy aza ny atongavan'ny tompo, dia efa tsara fiomanana satria niambina mandrakariva. Ho loza mantsy raha
tratra ny tompony matory izany mpiambina izany. Verina imbetsaka eto amin'ity mofinainy ity ny voambolana hoe miambena. Arak'izany amin'izao vanim-potoana lohataona naviavy izao, vanim-potoana mahatombotry ny andron'ny tompo, dia io miambina io no tokony ataony mino. Io miambina io no tokony hotandremany mino fatratra ka hiambina sy hiandry ny fahatongavan'ny tompo amin'ny vavaka. Aoka hitombo mandrakariva ny fientanam-potsika mivavaka, fa arakaraky ny mahatombotry ny fotoana no maharomotra ny satana ka mahatonga antsika mila vavaka, ary vavaka bebe kokoa mandrakariva. Aoka ho feno vavaka ny kristianina eo ampiandrasana ny tompo, ary aoka ho tafiana avokoa ireo fitafiana ny iandrasana ny tompo, araka ireo mofinainantsika samy hafa izay novakiana tamintsika tamin'ny herinandro lasa iny: ny fiarovan-doha, ny fiarovan-tratra, ny tafy an'i Kristy mihitsy. Eny, aoka ny tenin'Andriamanitra anapaka ny fiainantsika. Izay tsara fiomanana no ahita fahombiazana, ary izay efa nampiomanana mialoha no afaka miomana. Zavatra lehibe no ampiomanan'ny tompo atsika, mba tsy ilazantsika indray manao hoe tsy fantatray izany, tsy nampozinay ny fotoana. Efa nampioman'ny tompo isika. Noho izany tena azo lazaina fa tena tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny lohataona, lohataonan'ny aviavy, lohataona izay efa mampandrobona sy mampaniry ary mampitombo ny rantsan'ny aviavy, ka manakaiky ny fotoana. Efa hitantsika ireo mpaminany sandoka sy ireo rehetra milaza tena fa Kristy efa mandondombaravaranana antsika isan'andro ny loza sy ny fahoriana loza-tany, ny arety mandringana sy ireo ady lahy samy hafa izay efa nampiomanana antsika. Tena tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny lohataona naviavy isika. Koa miomana ary havako, miomana amin'ny vavaka, amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny finoana, amin'ny sabatry ny fanahy, amin'ny fiarovan-doha, amin'ny fiarova-tratra. Eny, hitafio Jesosy Kristy mba ho tsara fiomanana ianao. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, mampahatsiahy mandrakariva ny amin'ilay andronao Andriamanitra, andron'ny tompo izay iverenanao amboninahitra, andray ny fahefana feno amin'ny mahatompo sy mpanjakanao. Resy lahatra izahay fa tsy misy tahaka anao, ary manomana ny fonay, ny sainay, ny fanahinay hitsenanao mba ho vonona marina tokoa amin'ny fahatongavanao. Miatrika herinandro vaovao izay Andriamanitro, apetrakay ampelantananao izany ho herinandro mpitahiana, ho herinandro mpahombiazana, ho herinandro hamanginao ny tsiraray avy, ka ny andon'ny lanitra ny tsiron'ny tany no arotsakao aminay. Dia apetrakay ampelantananao ny adidy sy ny andraikitra, ny asa amandrarà ataony tsiraray avy, ny asa ho an'ny mpiasa, ny fianarana ho an'ny mpianatra, samy ambininao tsy horon-javatsoa. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.